Ao anatin'ny tontolon'ny fampianarana kosa no andraisantsika vahiny amin'ity takariva ity endrika tsy hisy vina amin'ny any tokantrano tsony Andriamato Radanoara Julien tompona ndraikitra avy eo anivon'ny KS miarabanao tompoko tonga sondray amin'ity takariva ity. De miarabanao Njaka ary miaraba ny vahoakan'Andriamanitra manaraka ny MATV sy de mirary ny soa indrindra isaky tokantrano zany ny KS. Araka niny dia isy indray ny fanadinana andraisana ho mpiasam-panjakana mazava ho azy misy ny tolotratolotry ny eo anivon'ny KS manahoana indray ny mahakasika an'izay satria efa dodina ihany koa ny any tokantrano any eno zay. Misy zavatra anankitelo zany no resantsika eto dia voalohany eo anivon'ny administration pénitentiaire de fanadinam-panjakana io zany dia amin'ny 15 janvier 2013 zao zany ny fanadinana. Ao ndraiky io zany ny eo anivon'ny sekoly ambony manomana ny magistrat na ny greffier ihany koa dia io ndraiky io dia amin'ny 22 janvier 2013 ny fidirana. Ny eo anivon'ny administration pénitentiaire dia misy ny atao hoe agent pénitentiaire, misy ny encadreur, greffier comptable ary ny contrôleur d'administration pénitentiaire. Reo olona manana BPC zany dia afaka manao ny agent pénitentiaire. Reo manana bac ihany kosa dia afaka manao ny encadreur sy ny greffier comptable, ary ny manana bac plus 2 dia ny manao contrôleur zany d'administration pénitentiaire. Io dia averin'ireo mandeha fa amin'ny 15 janvier 2013 zany ny fidirana ny fanadinana azafady eo anivon'ny fanjakana. Ary ny eo anivon'ny NMG ndraiky kosa magistrat sy ny greffier dia nivoaka ny greffier comptable zany ary ny fanadinam-panjakana moa zany dia amin'ny 22 janvier 2013. Io ndraiky kosa zay manana bac dia afaka mifaninana somatsara amin'io greffier du tribunal io. Ary ny fahatelo dia ny momba ny fidirana eny Ankatso ndraiky io amin'ny université zay koa zany dia manomana amin'izao fotoana zao satria efa betsaka amin'ny manontany tonga eny anivon'ny KS dia manomana koa zany zay amin'ny droit, filière droit, de ny gestion polytechnique ary ny agronomie. De io zany fidirana amin'ny KS amin'ireo rehetrarehetra dia amin'ny 15 novembre ho avy zao. Ka ny téléphone mety azahoana ny eo aminay zany dia ny 034 41 457 43 034 41 457 43. Ary ny anankiray kosa dia hoe 033 71 855 67 033 71 855 67. De averin'ireo mandeha fa de efa manomboka zany zao ny fandraisana anarana ho an'izao lina rehetrarehetra de eo ambany diaka azo tokana l'OVF 26 misy ny birao ny KS. Efa antonany maro tokoa zay nisy ny KS raha tsy aivina manahoana ny kalitaon'ny fampianarana amin'ny ankapobeny eo anivon'izay KS zay. Zay zany zao 5 taona eo zany zao ny sokafan'ny KS. Betsaka ireo mpiasam-panjakana zany tsy zoviana intsony no efa mivoaka tao amin'ny KS maro de maro izy ireo raha misy fanontaniana ny ivelany any zany de mahafantatra fa de mpianatry ny KS. Ny momba ny kalitaon'ny fampianarana de ngamba tsy dera vady mandihy zay fa matoa misy ny afaka betsaka ny afaka dia mety ihany zany ny ao amin'ny KS satria no averikombenimbeny zay mba ahafahan'ny olona zany mifaninana mitsakany sy andavany ny fanadinana zay eo atrehana satria concours fa tsy examen no atrehana zay meilleur zay tsara indrindra no lasa dia zay zany manome ndraiky io zay mampiavaka anay ao amin'ny KS amin'ny fampianarana maro samihafa de ny hoe misy taranja matière anampiana an'izay ho adinina any amin'ny toeram-panjakana zany omeny KS mamaimpona arahan'ny ankizy anatevenany an'ny fahaizany mba hichance bebe koa zany amin'le fiatrehana fanadinam-panjakana. Manao ny mahakasika ny saram-pianarana satria raha malala fa ao anatin'ny fahasahiranana daholo amin'izao fotoana izao ny akamaroan'ny tokantrano amin'izao. Injerena tokoa zany raha ohatra raha hoe miakatra ny vidim-piainana zay zany zao napidina zany zao ny ao amin'ny KS ka tsara ny hoe manatona ny eny amin'ny von'ny fampianarana ny toerana andraisana ny olona zany de manao fanontaniana sy manadiady de mba mahita ny KS ihany koa dia mahafantatra hoe zao ny satria efa ohatra nidina kely zany ny saram-pianarana. Inona fa dia mazava tsara izay fanazavana nentin'ny Andriamato Radanoara Julien tamin'ny tsika tany tokantrano izay eto amin'ity takariva ity dia omena teny fanentanana ny jerentsika amin'ity takariva ity. Raha ny fandihan-javatra amin'izao fotoana izao anatina fahasahiranana firenentsika
dikan'izany sagirana ihany ko zany ny any atokantrano isan-karazany ihany raha vo afaka baky ianao ohatra 20 taona de manentana anao manala fanadinana amin'ny fanjakana satria ianao retraité any amin'ny 80 taona any vo afaka raha ohatra ka miasa tsara sy mazoto zany satria mampizao fotoana zao efa reraka andray aman-dreny kely mivola etomanana nefa ny fianarana mbola lavitra de lavitra ianao na miasa aza afaka mbola manohy fampianarana ohatra fotsiny tsy teny afa-tsy ny hoe ny any amin'ny télé enseignement ohatra zany nefa zao anao de efa afaka defa hoe tafiditra mpiasa-panjakana zany araroty satria zao no misy ny fanadina-panjakana any arina any tsy fantatra ka de hosaintsainitsika tsirairay avy zany satria ilaina de ilaina mba hoe mizaka tena eo amin'ny lafin'ny arabola satria sika miaina amin'ny zavatra maro samihafa eto amin'ny firenena ka dikan'izany manatona amin'ny KS de azo fafampo ianao satria betsaka ny zavatra homenanao ao dia averin'indreo mandeha hoe 034 41 457 43 ary ny anankiray 033 71 855 67 zay zany ny azahoana KS eny akazo tokana ambany de isaorana feno ianao Andriamatora Danoira Julien ny vahiny tamin'ity takrivo ity tato anatin'ny fampalalamba vao teto amin'ny fahitalavitra ma TV misaotra tafika